Manolotra ny arahaba ho anao izay eny ty tantara ity amin'izao alina izao. Isaorako manokana ny mpanoratra izay miezaka mitady tantara soratana ka atolotra anao isaky ny alarobia alina toy izao. Ny mahagaga antsika mpiainy dia ahoana foana ary izy no mahita tantara soratana toy izao e. Na izay mpilalao aza dia mametra mpanontaniana toy izany koa. Ka amin'ity alina ity ary dia tantara anankiray somary sarosarotra no manakatra azy. Miditra amin'ny lafin'ny teknika ara-tsiansy mantsy ity tantara anankiray soratana ity ka mila antsika mba anaraka sy andinika tsara izay voasoratra. Sarotra nefa misy sy marina ity tantara ity. Rehefa any amin'ny famaranana dia anjaranao no mametra mpanontaniana hoe iza ny diso amin'izay mpilalao. Izaho nitondra 7 volana kibo ity zaza ato kiboko ity ve sa izy mivady ray aman-dren'ilay zaza napetraka ato kiboko? Araho ary ny tantara e. Atolotry ny radio Feon'i manio anao amin'ity alina ity. Tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe Kibo nifonosana na mère porteuse. Sanganasany Simon Menjanahary. Nandray feo Fister Andremiada. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Simon Menjanahary. Ireo mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio Feon'i manio no amelona ny tantara. Mandroso fa tsy midy e. Fa manao inona tao mangina dia mangina ray mademoiselle Lisa? Ay vendry ihany e. Petrapetra aloha. Merci. Fa manao inona e? Mihaino tantara io. Mihaino tantara? Ie. Tiako ankizy izao tantara mandeha izao ka aleo moa aloha iaino an'izay vetivety dia rehefa avy eo miresaka sa maika be ndry? Tsy maika ka. Aleo ary aloha hipetraka eto sady mihaino koa. Ao anaty lisy-pifidianana. Misaotra sy mankasitraka anareo zalahy a. Dia isika rehetra izay nasaina ka tonga notry n'izao fotoan-dehibe izao. Nosafidiana manokana ny tanàna Somahatama nanaovana ny tsodrano sy ny fanambarana ny filatsahako fidiana amin'ny fomba ofisialy satria fandrin-dady izany. Teto amin'ity tanàna ity no nahitany fijaliana sy ny fiafiana mafindrindra. Anisan'izany ny nanatrehan'ny fomba nahafatesan'ny ray aman-dreniny tamin'ny fanafiana nataon'ireo dahalo teto an-tanàna. Heverinay fa tsy hanameloko izany faniriana izany isika raha nisafidy ny toerana eto Somatama ny dada anaovana izao fitsofan-drano azy izao. Eto raha teo ihany koa no nalatsahan'ny davoniny. Ny toerana nahalavona hono ry dada no tsy maintsy arenana. Koa miantso anao am-panajana mahataleny fampielezan-kevitra ao hitsangana etỳ anoloana ka andray izany tsodrano izany amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny izay efa nomanina hitondra izany tsodrano izany. Omeo fanajana lehibe tsika. Renareo teo ny fizarana fa 420 tamin'ilay andia tantara nampitondraina ny lohateny hoe nofika hono. Sanganasany Simon Menjanahary ary nolalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara teto amin'ny radio Feon'i manio Ambositra. Nandrindra sy nandray feo Naina Rakotondranaivo. Nanatontosa Simon Menjanahary. Amin'ny heriny eto izao ny fizarana fa 520 sady farany. Tsara kosa izany a. Fa radio inona ke izany inondry izany? Top radio ankizy izany a. Nefa tao hoe radio Feon'i manio. Io radio Feon'i manio no milalao azy fa araka ny fantatro dia to efa betsaka mihitsy ireo radio eto Madagasikara no mandefa ny sanganasanyko. Ka tsara kosa kile tantara. Ka zany aneo ahy. Dia inona aloha ny vaovao ndry e? Aiza ve kidy efa 4 volana izay tsy nahitako andritsony? Marina izany. Tsy tamin'ilay nanatrika amin'ny mémoire ny vony iny izao tsika ny niona farany. Ie, fa dia inona no mandraikitra e? Mandrafitra ny boky akia dia tena sahirana be mihitsy. Nefa zareo tia angezandry. Aiza koa izay sahirana eo? Tsy hitan'izay tsy miaina azy ankizy izany a. Dia ahoana?
Inona ny vaovao ela tsy nionan'izay? Zao samy sahiran'izao kia. Ny fianarana tia vita fa ny fitadiavana asa ny tena henjana. Izany mihitsy koa kiny tena mahakivy amin'izao ioko. Firak'izay ny stage nataoko izay fa hatramin'izao dia mbola tsy nahita asa foana. Nenareo azy efa mba nahavita fa za zany any akikana ny vola marana anazy ty aza mbola tsy hay hoe ahoana. Ny ray aman-dreny efa mokotra tanteraka amin'ny fitadiavam-bola. Manahirana ihany izy ity. Tsy mianatra ny tena akorain'ny olona sady ataony totra fiakarana fotsiny. Zao indray efa mba nahavita fianarana nefa dia tsy mahita asa e. Raha zao situation tsika zao aloha no mitohy dia hitovy ihany ny nianatra sy ny tsy nianatra ry norosoa. Firy amin'ireo ankizy manana lisansy zao ny lasa mivarotra na miverina mody any ambanivohitra dia akorainy namany fotsiny. Tena mandreraka ki fa le fiteny hoe ny mahay hono tsy very mandeha sisa no anomezana korazin'ny tena. Ka inona aloha no azoko aroso andry fa to verezako resabedy fotsiny tindry. Aza misahirana kia. Efa izany voalaza teo izany ve ny zava-misy dia mbola hisahirana amiko indray indry. Ka na izany kosa aza ve ki dia na dia jus naturel iray vera ve dia tsy mba hisy ato amiko arosoko andry e. Ny andro ty mafana raha teo. Andraso kia laiko vetivety fa tsy ela nge izany dia vita e. Tia kia, dia ao mambosa. Garana iny fa tsy misy atahorandry mihitsy e. Misaotra kia, sady matavy be izy izany a. Jus natao sotroina iny tsinona fa tsy amidiko. Zany akio ihany ronoro fa inona no mba ketrika azo atao ahitana vola mba mitako an'ity fianarako ty e. Tena maina mihitsy izy ty a. Ny recrutement nampiasa-panjakana izany moa dia lavitry ny hafa ny kitay. So fa ho tonga ihany ty fifidianany ty aky. Sihitra ny ahy mba misy ketrika atao. Dia inona ny antena indry amin'izany? Hitety trano anao porte kia. Ay zary sika izany. Ay moa. Dia mahavitandry raha izany fa za aloha tsy miditra. Angako moa aky dia hisiditra lalina amin'io a. Ketrika azona vola fotsiny dia izay. Dia mitaka amin'ny mpiarabelony indray izany. Tsy azoko ny tindry tenenina. Ka ny porte everindry atao ve ki tsy andresy lahatra ny olona hifidy an'izay kandida hanome volandria? Zahay mihitsy. Ka raha hita ve fa tsy aleny ny kandida manakaramandry dia andresy lahatra ny olona ihany ry? Azo ho azy akiny azy a. Raha manaiko resy lahatra ny olona dia anjarany izany. Fa ny asako dia ny mitety trano dia mahazo vola isan'andro. Mampalahelo anie izany ry lisy. Fa mampalahelo ahoana koa e. Ndry azo io nahita fianarana. Efa marana mihitsy nefa izany ny eritreritry indry. Vao maika ny olona zara fa nahita sy nandalo sekoly dia aiza ihany ny afaran'ity firenentsika ity. Inona koa kiny raha raiko an'izany a. Fangaro rehetra izay lany teo moa mba nisy tena nijery izay fahoriany vahoaka. Nameno sy mameno paosiny sy ireo akamakamany ary ny fianakaviany natao teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Izay hoe fampandrosoana sy tena fitiavan-tanindrazana aloha dia tena tsy resa be fotsiny izany. Dia vao may ampindry letika ihany. Rehefa ho lany andro no rosoany paiso akady dia mba hirotsaka koa lisy nirina. Eny e, marina ihany aloha izay eritrerindry izay. Inona tokoa ary moa no atao? Sika azy ity efa nandany firy taona teny ambony dabilio hatramin'izao vao tsy mioto izay vokatra izany. Ka izany mihitsy hoa. Mirary soandria dia matazay maso kia. Tsy ho arery fa ho antsika tanora rehetra lany fotoana tamin'ny fianarana nefa dia zao manakatra ny kio tsy mahazo zao. Andeha amin'izay aho fa mba nahatsiaro andry fotsiny tena mangy. Misaotra nahatsiaro kia. Mifampiantso ihany sika rehefa misy ny mahasoa. Fa siro velo andry fa tena izy ty fifidianana ity. Ka raha tena manaraka tsara ny lalam-panorenana aloha dia tsy maintsy misy ny fifidianana e. Raha zao situation raharam-pirenena zao ki dia tena manahy aho a. Ohatran'ny tsisy a, marina. Betsaka kiny olona mametra-panontaniana toy izany a. Ny sasany aza moa dia matahotra nisy ny korotany indray. Manahirana e. Ohatra hafa ny lazainy vava dia hafa koa nefa ny tondrony tanana. Iza ny tindry olazaina amin'izany? Mba olona nianatra ihany ve nareo dia tsy haraka an'izany e. Aleo tsy lazaiko fa sao dia anahirana amin'ny mpanoratra eo. Mahita olazaina koa tindry. Andao ateriko fa tsy eo no lozandry manao sary teny fotsiny eo. Hita hoe nanao malagasy mihitsy.
Inonao akiseria? Hitako variana loatra amin'ny asa ianao dia toa tsy tsaroana intsony ny fitiavantsika eo. Fa inona no tianao lazaina amin'izany? Ka jereo angely etsy fa efa 4 taona izay no nahavitany mariazintsika. Nefa hatramin'izao mbola tsy mananjanaka ao namana foana isika. Ka mbola mikarakara tena antsika seria. Tsy hoe ianao tsy miteraka fa misy fahasalamana aminao dia afaka foana ny zaza. Ka izany no mba tiako resahana aminao hoe dia andro izay asalama ve izany sika izay vao hiteraka? Tsy mazava amiko ny tianao lazaina. Ka manina raha manantona dokotera spesialista aloha sika miresaka an'izany aminy. Fa tsy efa spesialista daholo ve ireny no ataontsika reny Rina? Hitanao, misy namako izay ihany vao tonga haingana avy any an-dafy. Manina raha miresaka aminy sika? Rehefa tonga any ary sika dia inona no resantsika na ataontsika? Manaiky fotsiny veloha ianao fa andeha ho any sika. Ka ny antony andehanantsika any aza ve mbola tsy fantatro kory dia inona no ekeko eo? Kosa. Fa inona no mampitomany anao nefa? Fa marara nga ianao sa fa inona ho any mampitonana anao Rina? Fa misy inona? Ka matahotra sao tsy anaiky ny zavatra ho resako ianao. Ka lazao ary aloha dia ho hita eo izany na ho ekeko na tsy. Ka mety ho zavatra sarotra be ny ilay izy ry fano e. Izao tsy misy zavatra sarotra eo anatin'ny fitiavan'izany. Teneno aloha dia ho hitantsika eo. Ka mipetrara aloha ianao fa aza mitsangana. Ao ary fa hipetraka ahy. Zahay dia lazao amin'izay ary. Izao no eritreretiko raha mety aminao. Nefa tena mba hiangaviako ny anekenao an'izany. Alefa soafa miaino aho. Maninona moa raha miresaka amin'ny dokotera sika dia manao andreny insémination ireny? Insémination? Ie. Mba hainao sy fantatrao tsara ve aloha ny zavatra lazainao amiko e? Ka raha tsy fantatro ve dia ho resahako aminao sy kasaiko atao e. Rina, dia ahoana ny eritreretako an'izany? Fa maninona nefa izany? Sady tsy mety aminao? Mba fantatrao ve fa mila olona hifanarahana anaovana an'izany anie tsika vao mety izany e? Fantatro izany ry fano Dia fantatra koa izany fa raha mety sy manaiky antsika olona io dia izy no hitondra 7 volana izay ho zanantsika. Dia ahoana koa no hanarahantsika maso azy sy ny hoe fifanarahana aminy. Tena sarotra anie izany Rina. Izy no indramintsika hitondra izay ho zanantsika ao an-kibony. Ka inona ary izany ao sosikefitra omenao e? Ka tokony hajanona mihitsy aloha ty ranomasy ty. Izao ve ahitana izay vahaolana? Izany ny hevitra mba hitako nefa tsy mety aminao. Fa aiza ny miasa ny dokotera namanao izany aloha e? Dia iza no anarany? Lalaina no anarany. Ary miasa eny amin'ny poliklinika lafy izy. Ai, miasa eny amin'ny poliklinika? Izany ve tsy ohatrina ny vola olany amin'izany? Ka izany eny atsoka anao fa rehefa tsy mety aminao dia okay izany e. Izay fa andeha monjy fandriana aloha za. Poliklinika lafy? Raha tsy diso ohatra eny dokotera Iaza no miasa. Aleo atsoka kely le redy anontaniako azy io dokotera lalaina lazaina io. Mazava ho azy aloha fa malagasy izy izany matoa lalaina no anarany. Manahoana sery aza? Izao salama tsara miaona amin'izay izao. Fa dia misy inona no mitady amaiko se? Tena misy zavatra manahirana ny saiko e. Ka lazao ary moa mba hiaraha-madinika e. Fantatro se ve izany dokotera lalaina miasa ato aminareo izany? Maromaro ny dokotera ao sady misy lalaina lano misy lalaina vavy. Lalaina vehivavy no tadiaviko. Raha tsy diso ohatrany hoe voaingana izy no tonga niasa avy any ivelan'i Madagasikara tany. Fa misy inona nefa no milasy sa marary ka mitady dokotera hafa fa tsy matoky atsony? Fa inona koa ary izany le asa? Tsy midika an'izany fa mahakasika an'ity Rina mbola tsy mety mahazazy ity e. Ay ve, fantatro raha izany ka sy pavao navita fianarana mahakasika ireny antsoina hoe insémination ireny izy. Mifankahazo amin'izay izany io dokotera io? Mpiara-miasa very se tsy hifankahazo fa mikasa anao an'izany angana reo mivady.
Irina ny tena tompokevitra fa tsy zahay. Fa tsy mazoto zany se. Hatreto aloha tena tsy mazoto e. Nefa raha ireny fitsaboana efa nataontsika ireny kosa aloha efa betsaka ihany reny a. De inona zany mba torohevitra amiko mitsasika an'io e? Miresaka aminy aloha de hoy teo. Ka mialohan'ny resahana Sirina aminy de te iona amin'ny meloa arako. Zany hoe zao a. Somary be asa ihany izy ka aleo antsona anaovana rendez-vous. Fa maika tsara amiko zany e. Andrasa ry aloha antsoko e. Miaino anao Dr. Yats? Manao ianao dokotera? Aiza anao zao? Mbola tia ampiasana? Fa ahoana? Tsy izany mantsy dokotera fa misy namako anankiray mba te hiaino aminao ka asa manao ahoana no mety ahafahanao mandray azy? Tsy miasa aza aho amin'ny tolakandro dia azoko raisina izy raha mety aminy. De aiza? Aleo any an-trano. Dia amin'ny roa sasany eo fa mbola akaina kely aloha mialohan'izay. Okey ary dokotera. Ao fa ho avy any izay mirahalahy. Eny ary. Milamina. Afaka se? Firy moa aloha zao e. Latsaka kely mitatao vovonana. Aleo ary de ody aloha. De miverina ty am'si aho amin'ny roa. Okey. Miandra ny si ato an-trano aho zany. Tandre misotara fa mety tsy azo azy isika. Laza mantsy izy fa akaina kely. Tonga fa aza matahotra se. Ndao ary de masoto. Okey. Fa hoaiza ianao no tonga miomankomana be toy izao? Misy asa tsy maintsy anjehako Rina, de aleo mandeha aloaloha fa tsy ela de miverina fa aza malahelo ianao hoe sady tsy maintsy mbola manao an'io tantara soatako io aso tsy vita. Ka tsy horeraka amin'izany ve ianao? Aleko ny takarivany mba miara-mipetrapetraka aminao sady makaina kely. Izay aloha fa lasa aho bisous ny malalako. Bisous ary. Bon après-midi mivadiko. Merci. Mandrosoanareo? Merci dokotera. Ao le tsy mazahotorana ary fano a. Manahoana ianao dokotera? Salama tsara. Aza misalasala fa mazoto toerana e. Eny tompo. Eny ary, inona no azoko atao anareo mirahalahy? Izy le nolazaiko taminao tamin'ny telefaona an'keo maraina hoe namako. Ay. Zany hoe manana olana efa somary elaela ihany izy mivady ka izany no antony tadiavana anao. Ao le tsy antony resaka ry fano a. Eny ary, arak'izay voalazan'ny dokotera haja teo zay dokotera de manana olana tokoa izay mivady. Rina aloha no anarany vadiko e. Nambarany mantsy fa mpinamana be onareo roa. Rina? Eny tompoko. Le madama lavalava somary fotsifotsy manifinifiny? Ye, izy indrindra dokotera. Tena namako izy. Zany eo? Niara-nianatra mihitsy zay taloha. Ay. Fa rehefa nanomboka niditra tany amin'ny université de samy nanana ny safidiny. Ka inona nefa ny olany? Hatramin'izao de mbola tsy mety mahazanaka izay mivady. Nefa efa 3 taona zay no navitan'ny mariazinay. Zany ve? Fa inona no antony? Tsy miteraka nga ianao? Miteraka daholo izay roka fa tsy mety tafapetraka mihitsy ny zaza miforonao aminy. Nisy accident nazo azay mantsy de voalaza fa nifipetraikany tamin'ny tranonjalany io ary izay no antony tsy mapetraka azy. De inona zany no tianao hanapiako anareo e? Rehefa niresaka izay an'keo maraina de mieritreritra ny hanao insémination ary ianao no lazainy fa ho atonina. Fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ve? Efa nataonay daholo izay moyen rehetra fa tsy mety mipetraka dokotera. Eny ary, azo atao ihany zany. Eny tompoko. Tena azo atao moa fa tsy hoe azo atao ihany e. Saingy sarotra. Inona re zany tena mahasarotra azy dokotera e? Ka ny tena marina ne Monsieur Fan de tsy maintsy mitady vehivavy anankiray zany isika indramina hipetrahany ho tsirinainareo mivady io e. Ary hitondra 7 volana. Fa rehefa teraka le zaza, zay vao omena anareo. Ye, fantatro izay dokotera. Ka izany indrindra ne no nanataonako anao meloa e, mba hanadiadiko izay mety atsara sy ny hoe mety haratsy azy. Zao Eny dokotera. Tsara aloha ny nandehana anareo mialoha taty amiko. Saingy mba hampazava tsara azy aminareo mivady de aleo miaraka de azavaiko tsara.
Amin'izay koa mba tsy dia miverimberina ny fanazavako. Eny ary. Ary io no aho. Eny tompoko. Ianao makaty amiko izany izao nilaza taminy. Tsy niteny aho fa avy ety avo iteny aminy. Izay no mety ho aho. Dia aleo omeko anareo numéro-ko dia mifampiantso isika. Sa tia ny carte de visite-ko. Eny ary, misaotra betsaka dokotera fa voraiko ty. Misaotra amin'ny fandraisanao dokotera. Inona moa no tokony isaoranareo amin'izany? Mandehana aloha zao izy dia miandro ny antsonareo aho. Misaotra betsaka ary. Andeha aloha zay rola Eny ary. Mandra-piaonary ianao dokotera dia rahampitso izany vao miasa. Nisy formation nampanaoviko izay ihany keo dia mba afaka makaina kely aloha azo ao tolakandro izao. Fa rahampitso indray sika miaona. Ok, mandra-piaonary. Mandra-piaona dokotera. Eny ary eo. Nahoana anao no sady? Malaelo anao dia no dia. Zany io. Fa ono arina. Fa tena hevitra tapaka sy masaka aminao ve ny anatina le dokotera lalaina. Matony izany teny sy ny angavy anao ny amin'jetsika azy ry fana. Dia mba ilaitsika izany. Fa ianao moa noatra ny tsy mahazotiko. Dia nalaelo mivadiko. Asa izay fahitanao angamba ianao tsy mba maniry ny ananjanako. Dia izany rina. Fa mila dinihana tsara aloha izay vao manao zavatra. Fa inona ary mahatonga anao hamerina an'izany resaka izany? Rehefa nandinika izay nambaranao aho dia vona niresaka aminy. Marina ve izany Siri? Fa impiry mba nisangy zavatra lehibe toy izany aminao nefa hoe. Misaotra ký malala. Ao mihitsy aloha roko mivadiko ka. Dia izao efa naona taminy izay sy aja. Niona taminy eo Avy any aminy izay izao amody izao Fa tena marina ve izany zavatra lazainao azy izany? Rina, fa inandray ty tsy matoko zavatra lazaiko ty. Ka alako ianao tsy milaza amiko ny tena marina ko. Ka izany no efa marina miandry izay fotoana ometsika ionana aminy izy. Ka nazao ary moa manino? Mety aminao raha pitsy maraina. Izay mety aminy dia mety amiko ka. Aleo aro atsoka izy dia ataoko main libre ty dia hoenao izay resaka ifanaovanay. Mesy Feon'i ihany ilay niaraka tamin'ny dokotera hihaja tany aminao ankeo dokotera. Ay, ka ahoana hono? Efa aty an-trano aho zao dia niresaka izay sy madame dia te haka rendez-vous aminao. Tsara raha tonga ao maraina be nareo raha mipitsy fa miasa tontolo andro Izany hoe amin'ny firy dokotera? Na amin'ny enina aza dia andrasako nareo Eny ary fa ho avy izay Dia misaotra amin'ny fahatsoranao nandray dokotera Tsy misy isaorana izany Monsieur Feon'i sady mpinamana raha teo anisy sika Eny ary fa dia mandra-piaonao. Miandry anareo ary ampitsy dia mampamangy ao madama ao. Eny tompoko. Tena feon'ny lalaina marina izany Faly ny vadiko. Tena faly za Seria. Dia miomana maraina ary sao dia tsy mahatratratsika. Ataoko amin'ny 4 maraina ny réveil. Vao alina be kosa izany ataovy amin'ny 5. Tsy dia lavitra neny misy azy Misaotra ký Seria. Inona ny loka tena tianao zao arivo zao? Fa ataoko Satria mila tambiny ve ny fitiavany kosa tsy midika an'izany. Efa fantatrao ihany ane. Henan-kisoa sy ravitoto sy lasary karaoty. Sandrina. Dia asiana ron'angivy sy salady. Efa izany kosa angamba no nomaninao ao Ohatry ny efa nanindry mandray mantsy izany vaovao mahafaly nambaranao izany. Izany eo? Mandehana aloha soratiny tantaranao fa efa miandry ny mpiaino. Aleo fangalako kafe mihitsy mivadiko efa misy nataoko mantsy aho. Mandehana ary sady efa talata androany tena faly be misy le vadiko naino an'iny Vaovao iny. Tia ary ny kafe mivadiko dia mastoy ianao Misaotra ký Fa za mbola hikarakara ny sakafontsika hariva. Ok, mandehana ary dia ataovy tsara nahandro Matokisa ianao Yo.
Mandroso. Ina kiry dokotera manam-pahaizana? Ha! Kalarina! Jerety angezandry. Zano asiana azy, jereo nefa tia izy. Ela kizy zany a. Manahoana aloha e. Zao salapa mamonjy dokotera zao akia. Tsy miova mihitsy. Dia mbola tsy miala foana reny vasivasindry tany am-pianarany reny a. Manahoana ianao dokotera? Ay mandroso ianao monsieur Fany fa zaho koa tia variana mahita ny vadinao. Ka resaky ny mpinamana ela tsy nifakahita moa le raha ka tsy hitako izay idiranako. Mansoary aloha dia mipetrapetra e. Entoko. Akadite vetivety ahy rahantsika misotro. Asa mihafahafa. Ina koa nga tia misahirana ity? Ka nareo ny teo tonga maraina ty amiko koa. Tena mpinamana marina reo roa zany a. Mbola aiza re zany ry Fano e? Aloha mihitsy aloha akan'izay dite zay fa nresaka raha tsy aholano nareo ahtagna-mbositra zay. Ndao ary tena be vazovazo mihitsy nareo roa reto a. Tena namako ane io ry Fano e? Ty ary aloha ny dite dia sady misotro sika eto no miresaka. Ao dia mazotoa fa zara aza nisy an'io. Ndry aza ny tena misahirana aminay. Eno a. Eny ary efa neona tamiko ihany Fano omaly. Ary efa nambarany tamiko ihany koa izay zavatra eritreretindry atao. Dia mety ho azo atao ve? Ka alohany hamaliko ny tenindry aloha dia tiako ihany koa ny manontany anareo mivady hoe tena teny iarahanareo ve izao zavatra kasainareo atao izao? Aleo ano hamaly azy dokotera. Nisy ahiahy ihany aloha tato amiko rehefa ny tena nio tamiko izy. Satria everiko fa tena sarotra sady saropady zany. Rehefa tena nandinika rehefa aho a dia hitako ary tsapako fa raha zay no lalana mety azaonay zanaka dia manaika. Tsara zany. Raha tsy misy fifanarahana tsara toy izany mantsy tsy mety. Ka izao ary no izy e. Eny tompoko. Io méthode tianareo atao io no atao hoe gestation pour autrui. Zany hoe raha adikako amin'ny teny gasy tsotsotra dia fampiarahana ny tsirinaina avy amin'ny lehilahy na ilay lazaina amin'ny teny vahiny hoe spermatozoïde sy ny tsirinaina avy amin'ny vehivavy na ny ovocyte ka ampidirina mitrano zanaky ny vehivavy anankiray hafa mihitsy dia io vehivavy io zany no mitondra sy mamelona azy mandra-pahaterana. Raha azavaiko bebe kokoa aminareo mivady a dia toerana natao hifonosany sy hitombony fotsiny zany ny tranonjanaka io vehivavy io. Dia io vehivavy io no lazaina amin'ny teny vahiny hoe mère porteuse. Mazava izay dokotera. Fa ahoana ary zany mety ahitana an'io vehivavy hitondra voankazo io? Eo indrindra ny tena sarotra. Eny tompoko. Voalohany aloha dia tsy maintsy isy fepetra enjana sy fifanarahana tsy maintsy atao io. Ary eo anatrehan'ny lalàna no anaovana an'izany. Faharoa tsy maintsy miantoka ny fiainan'ilay olona hitondra amboaka ilay zazy nareo. Izany hoe manara-maso ny fahasalamany, ny sakafony sy ny sisa. Eny tompoko. Zany ve kio araka? Ka tokony ho tsapanareo mivady fa zanaka anareo ne no entin'ny olona io e. Zany hoe ohatra ndry mitondra voankazo ihany dia izay rehetra tokony ho atao ndry zany mandritra ny fotoana hitondrandry voaka no tsy maintsy ataonareo aminy koa. Tsy dia misy dikany raha izany e. Fa ny fomba hanarahana maso azy zany zao no mahalasa ny saiko a. Sady zao a. Eny dokotera. Tsy maintsy manao an'ilay taratasy fifanarahana isika. Dia mazava ho azy amin'ny maha dokotera mpikarakara dia zany vavolombelona. Misy fepetra maromaro tsy maintsy hojerentsika nefa amin'ireo zazavavy izay maniry hampindrana ny kibo ny hitondra io zazy io. Dia amin'ny fomba ahoana zany aloha no atao mba ahitana an'io zazavavy io? Ny fepetra voalohany a dia tsy maintsy vehivavy tsy latsaky ny 5-20 taona ary tsy mihoatra ny 5-30 taona. Salama, matanjaka tsara. Efa misy fomba fanaovana ny antso amin'izany dia ho hitantsika eo izay mamaly. Izay eo ihany fa ny karamany ahoana. Ny mahakasika an'izay indray monsieur Fano dia tsy ekeny lalàna mihitsy zany. Tsy azo atao ny manao fitadiavam-bola amin'io fitondrana voaka indran'io. Tena mampigatra zany mantsy. Dia isainaka an'izany ve nefa hono ekiny olona? Izay kiny fijerindry fa tena misy ka. Okey ary. Mazava amin'ny ampahany aloha hatrito e. Raha ny fikarohana sy ny andrana nataonareo mety tsara nefa io a? Hatrany amin'ny 900 nety ary tena teraka soma tsara daholo. Tsara zany. Ny olona naika izao fanarahantsika izao zany sisa ny tadiavinako. Ka rehefa tena vonona nareo dia iroso amin'ny filazana. Vonona izay dokotera.
Karaha tena vonina ny roso ary nareo dia fenonareo mivady aloha ty taratasy ty. Dia avy eo soniavinareo ihany koa. Rehefa vita soninareo mantsy io taratasy io dia hoentiko any am-piasana mba ho soniavin'ny talehan'ny poliklinika. Ao ary ho finiko ankany. Mandra-panao nareo an'io dia mba hiomana kely vetivety aloha. Eny ary. Andraso efa ohatrany misy filazany ty izany. Andraso vakiko tsara. Mila zazavavy anao mère porteuse. Ireto manaraka ireto ny fipetrarahina. Dia ahoana izany ny resaka vola ho sarany amin'izany? Lazay ny ato mantsy fa tsy mila tambiny fa fitiavana hono ny zava-dehibe. Ary iza hoe ny anaran'ilay mpivady mangataka azy? Oay, fa tsy ny anaran'ilay tovolahy mpanoratra Tantara Malagasy iny ve ty? Tena izy ty. Fa inona koa ary nahatonga azy angataka mère porteuse? Tsy afeniko aloha fa tiako sady akafiziko loatra raha ny asa sorany. Ka raha mba io ve nivaly ny amaliko ny fitiavako ny asa sorany dia inona ny maharatsy an'izany? Sady marina fa hoe tsy misy sarany atao anatin'ity filazany ity fa tsy maintsy mba ireko anety raha kosa ry zareo e. Aleo rangaho atsoko norosoa. Dia ho ambarako azy ty. Hito ao izay lazainy. Aleo fa izay no mety e. Sao dia mba hitiany koa no navitra. Dia izay akino orsoa, miandro izay mba hevitra ndria. Raha ny fahitako an'ireo fepetrareo ki dia tena hitako hoe mety amindry io a. Izany ve? Na ny vatana, ny fahasalamana, ny heritsaina, matanjaka tsara ndri amin'izany. Irsoa ihany aki dia ho hita eo nytony a. Ka ny zavatra tahaka izao koa angery ny orsoa be mpifaninana e. Dia ahoana? Alefaso aloha ny demany dia ho hita eoko. Rehefa tsy raikitra ve mijanona kia. Ok ary fa antsoiko ihany ndry raha raikitra. Sa tsika sindry niaraka anatitra azy? Faiza nefa no anaterana azy? Tsy lavitra fa eny amin'ny poliklinika ilafy. Ok kia. Dia mirary andrio tody amin'ny tanjona. Sady efa hatramin'izay koa ny nahatsapako fa tena tiandriny asa soratra io bandy io a. Sa indray aloha dia tsy lavina e. Misaotra kita amin'ny torohevitra n'orsoa fa dia hodiniako tsara aloha mialoha ny andraisako fanapahan-kevitra. Zay zany e. Ndao ranga mba terena ambavahady aloha ny sipa fa iza nefa no milaza fa tsy anatitra ndria e. Ndao ariko. Allô? Manahoana Kirina? Za salama tsara zao. Inona ky vaovao a? Zany indrindra no niantsoko andrio. Afaka mandeha aty amin'ny klinika ve nareo mivady androany tolakandro? Efa nisy namaly angany dia mondy natao ndry? Misy 4 namaly ato. Dia aleo mihitsy tonga aty nareo dia miara mijery azy sika. Ao fa lazaiko ky fa andro efa tonga eo izy a. Mbola any am-piasana mantsy izy. Zay ary fa miandry anareo azy zany a. Misaotra indrindra ky lalaina amin'ny fisahiranana. Tsy misy fisaorana o. Dia reto ary ny anarana sy ny saron'ireo namaly ny fangatantsika. Aiza hoe mba ho jereko. Raha ny taonany aloha dia ohatra ny hitako mitovitovy daholo fa raha ny sary kosa dia ty anankiray ity no hitako ohatra ny mba metimety. Na za kosa azy vao mijery dia iny aminao iny no tena hitako hoe tsara. Dia ahoana? Tapa-kevitra izany fa io ny sitrakareo roa. Aleo andeha amin'io dokotera. Tena mety izay. Ka ho antsontsika mantsy izy fa efa napetrany amin'ny fangatany io ny numéro téléphone. Avy dia aleo antsona dokotera.
tompoko, iza kely miantso azafady? Docteur Lalaina, avy aty amin'ny poliklinika Ilafy no miantso anao. Dokotera Lalaina, inona izany no azoko amaliana anao, dokotera? Ianao ve aloha no mademoiselle Lisa azafady? Eny tompoko. Raha tsy diso mademoiselle dia ianao anisan'ny namalilay demandena mère porteuse nalefanay Eny tompoko. Ka rehefa nijerenay sy nodininay ireo dossier tonga taty aminay dia ianao no irindreo mpivady hitondra ny zanany mandritra ny 7 volana. Zany ve tompoko? Tena faly be tena tsy nampoziko izany vao fidinareo. Ka raha sitrakao ary dia miangavy anao zahay mba ho tonga aty amin'ny broko raha ampitso maraina amin'ny 7, varavarana 1:30. Eny ary tompoko fa ho avy Dia misaotra sady amin'ny fahatsoram-ponao mademoiselle. Tsy misy zavatra hafa hoentiko ve dokotera? Tonga hafa fotsiny aloha Eny ary tompoko, mandra-piona ianao dokotera. Mandra-piona ary Nanahoanaki? Faly be mihitsy ariziko, sady tsy nampo izy ny ona. Mahafinaritra zany Siro ianao dokotera fa tsy mamitako io sary io Ka iza mory fa no mahafantatra azy fa dia raha ampito sika miara mahita azy eto. Sady zao kosa very fany dia sary amboarina. Andao aroto fa tsy ho hita eo ihany very apito. Veloma kila Lalaina dia mbola mamerina amin'ny fisaorana andry ihany koa. Ka ahoana aloha dokotera? Miaino anao Ty resaka ty ve moa zany vitantsika mampinamana anareo mirahavavy sa mety misy fepetra takina eo amin'ny lafiny ara-bola? Mandehana aloha fa rehefa manomboka ny asa dia omeko anareo mivady ihany ny fakturany klinika. Ok ary, veloma ary ianao dokotera. Mandra-piona ary nareo. Miaino anao mademoiselle Lisa? Manahoana driva tsy lozan-drimanany ihany eo? Salama tsara ka, inona kiny vaovao? Tena misy akia, nivaly ny taratasy mikasika an'ilay mère porteuse dia izany vao fidin-dry zareo. Zany ve? Inona nefa no andaingako amindry fa ny tena ilako sy ny atsoko andry dia mba hiaraka amiko any amin'ny klinika rapitsy fa amin'ny 7 mantsy ilay izy raha afaka ndry. Tena tsy afaka kiza raha amin'ny 7 Efa misy fotoanako amin'olona. Fa tsy maninona ary aleo andehany fa rehefa tafaverina miantso andry. Tonga any ara-pisa atoandro dia ansika sindry miresaka. Ok ary dia miandry andry zany Tonga soa aty aminay ary ianao mademoiselle. Misaotra tompoko. Izy no monsieur Fano dia izy kosa no Rina amin'ity. Vadiny fa antsoina hoe Rina. Dia faly mahafantatra anareo tompoko. Misaotra anao? Toy izany koa mademoiselle. Ity zany ilay mpanoratra malaza. Tena tsy nandiso any eritreritro. Na ny endriny, na ny feony, na ny fijorony. Ohatry ny lasa saina be ianao mademoiselle. Ie, tena lasa saina tokoa hoe fa inona moa zany no antony tsy ahafahandry zareo miteraka. Asa aloha na mety efa mba fantatrao ihany zany atao hoe mère porteuse zany Efa reko ihany fa tsy dia mbola mazava amiko loatra. Izy mivady aloha tsy hoe momba na kanda arak'izay fahaizantsika miteny azy. Afaka miteraka tsara zareo ary efa nisy matetika mihitsy fa tsy mety mipetraka noho ny donana azo any madama. Ay, noho izany dia nanapa-kevitra zareo fa hijery olona mba indramina afaka hitondra io zanany io. Izany hoe somary lafin'ny teknika kely ilay izy. Izy fotoana anomeny tsirinay ny monsieur Fano ilay lazaintsika hoe sperme ary alaina ao amin'ny madame Rina kosa ny ovulany izay anomeny atao hoe ovocyte. Ka ny méthode antsoina hoe procréation na amin'ny teny tsotra kokoa izy dia ilay hoe reproduction sexuée no ampiasaintsika. Ay, misy karazany maro ny fomba ahafana mampiaraka ireo tsirinaina roa ireo ka ahatonga azy ho zaza. Saingy tsara kokoa ary tena tsara ny fiforonany ao anatin'ny tranon-jaza izay finosin'ny kibon'olombelona. Mazava aminao angamba hatreto mazava tsara dokotera. Noho izany dia io tsirinain'izy roa io no atambatra ety ivelany aloha amin'ny alalan'ny fitaovana efary fomba
Rehefa hita sy voaramaso fa miray izy ireo dia alaina amin'ny seringue spécial dia ampidirina ao amin'ny tranonjanaka ao, izay efa homanina tsara ihany koa alohan'ny ampidirana azy. Manomboka eo izany dia ianao no hitondra sy hikolokolo azy toy ny zaza miforona ao an-kibonao. Mazava izay dokotera fa ny mampanahy ihany efa dia ny filazan'ny olona mantsy fa raha tsy miaraka amin'ny vadiny matetitetika hono ilay olona mitondra voka dia mety ho zarizary ilay zaza. Izay anefa izany mazava ho azy fa tsy afaka niaraka mihitsy. Izany mihitsy no nandrasako taminao, tena marina izany. Fa izy fotoana narahana maso ny fitombon'io zazentinao io, ary tena izy fanafody omenanao ihany koa hanome herin'ny zazentinao, izay efa nalaina tamin'ny tsirona indrainy tamin'ny fotoana nanambarana azy roa ireo, dia iny no atsindrona aminao. Amaranako azy izany dia io zaza io rehefa teraka dia tsy misy ary tsy hisy ranao mihitsy, na hoe mety hanahaka anao, fa kibo sy kitapo nifonosany fotsiny ianao fa rehefa teraka izy dia atolotra ny sitrapony ray aman-dreniny. Asa mety mazava aminao tsara ve mademoiselle? Tena mazava tsara amiko dokotera. Dia ahoana mademoiselle, vonina hitondra azy izany ianao Vonina tompoko. Sady zao akery lisy ny tena marina dia omena hitrano hipetrarana mihitsy ndry mba hahafanay manara-maso anareo mianaka. Izay mihitsy ny marina. Misaotra betsaka fa tena vonina tsara. Zao anefa mademoiselle. Eny dokotera. Misy fepetra maromaro tsy maintsy arahanao ireto. Raha hitanao fa mety dia ho fenontsika ity taratasy ity dia miara-manao soneto ambany sika. Manaika dokotera. Dia izao ihany koa ho fenontsika ity mba ho araky ny lalàna, fa izay fifanarahana ataonareo any ambadika indray hafa izay. Mazava tsara aminao ve? Mazava dokotera. Ka ovakiko aminao azy dia mihaino tsara ianao. Eny tompoko. Voalohany aloha dia fa voavalinao fa tsy maintsy 5 taona ka hatramin'ny 13 taona ilay tovovavy, ary afaka miteraka tsara rehefa tonga ny fotoana. Ianao anefa 17 taona, mety tsara izany. Faharoa, salama ara-batana sy ara-tsaina. Fahatelo, tsy mahazo mitaky na maka tampony ara-bola amin'ireo mpivady mindrana anao hitondra ny zanany ianao satria voararany lalàna izany. Fahaefatra, matoy ianao manaiky hitondra io zaza io dia nataonao ho fanampiana azy amin'ny vady izany ary toy ny fitiavanamana. Fahadimy, indray andro ka teraka soamantsara io zaza io ka hanana no aviny mamiratra eo amin'ny fiainany, ohatra mety ho lasa filoham-pirenena izy. Amin'izay fotoana izay kosa dia tsy maintsy hanana valisoa avy aminy ianao ary tsy ho azon'ireo ray aman-dreny sakanana izany. Fahaenina sady farany raha vao teraka ny zaza dia atolotra azy mivady tsy misy fepetra. Ka ireo izany no takiana aminao ka dia miankina aminao ny sisa. Manaika tompoko fa arak'izay efa nambarako ao anatin'ilay taratasy milazalaza ny mombamomba dia mbola mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ary tsy manana fidiram-bola ahafahako mikarakara ny zaza. Fa raha ohatra kosa ka mifanaraka tsara izay telo dia tsy hitako izay antony tsy tokony hanekeko azy. Sady mbola afaka manao ny fianarana konga ianao mademoiselle, no afaka mitondra ny zaza, ary aza manahy ianao fa hanampy ianao mihitsy izay mivady ahavitanao ny fianaranao. Misaotra tompoko. Izay samy vonona izany nareo telo ho ataontsika mantsy ny soni. Vonona izay dokotera. Dia ao ary samy manao soni eto nareo dia izaho kosa manao eto ambany eto amin'ny mahavolombelona sy dokotera mpikarakara. Rehefa vitantsika izao fifanarahana izao dia mijanona ho an'ny klinika ny ray, samy manana kosa ianareo rotonta ary aty amiko ny ray. Dia misaotra anao mademoiselle tamin'ny fanekenao an'izao zavatra azo ambara hoe sarotra izao nefa dia nekenao ampitiavana. Tsy misy isaorana izany tompoko fa ny rarintsika dia mba ho tonga tokoa ny fotoana ary ho teraka soamantsara ny zaza. Afaka 2 andro izany dia iroso amin'ny fikarakarana sika satria mbola ho karakaraina ihany koa reto dossier reto dia tandremy tsara ny fahasalamana mademoiselle Lisy. Sao mantsy rehefa hanao ny fizaham-pahasalamana indray sika dia lasa... Aza matahotra ianao dokotera hitandrina tsara. Eny ary.
Ahoana kisy mba fahitanao ny tovaviny? Ohatra mba zazavavy maritra sy manajatena ihany aloha fahitako azy a. Fa ny tena malasa ny saiko ane dia tia izy mbola mianatra eny amin'ny université ty e. Dia maninona nefa izany e. Ka malaza maditra be hono ny ankizy eniko, indrindra fa amin'ny vehivavy. Tsy voatery ho izany kosa e, tsy izy rehetra mihitsy rena. Izany anie no nahatonga ilay obolana taloha hoe olona iray no nangalatra koa dia alasora iray votra ny voatontonony. Mety ho marina amin'ny ampahany ihany izany, ary tsy azo lavina satria iaraha mahafantatra ihany zava-misy eny amin'ny université amin'izao fiainana sarotra izao. Ny tohana avy any amin'ny fanjakana efa tsy dia mandeha amin'ny laoniny. Ny iray aman-dreny mety tsy maharaka mandriva vola ho an'ny ankizy dia lasa manao tao fahatantany ny ankizy. Ka raha ny fahinoko azy mantsy dia toa zareo ireny no ankabeazan'ireo ankizy vavy mandeha eny amin'ny indra. Sy resaka fotsiny izany e. Sady alohan'ny ampidirana ny tsirona itsika ao aminy anie dia tsy maintsy mbola izy ihany koa ny fijerim-pahasalamana e. Izay ihany aloha mampisalasala e. Fa ny ankoatr'izay hitako hoe tsara tare izy a. Ka na tsara azy izy a, na ratsy izy a, tsy misy fifandraisany amin'ny zaza apetraka tsika ao aminy izany. Fitaovana atao hitombony io zanatsika io fotsiny izy. Mafy ihany le tsy tia mahazo atika. Aza mampiasa saina amin'izany aloha e. Efa nahita hevitra hananan-janaka tsika dia izay no tokony hafaly ianao. Fa mila mitandrina kosa ianao aminy a. Efa fantatro e. Dia ahoana ki? Nanaika ako. Dia inona izany ny tombontsoa azondria amin'izao zavatra taondry izao? Fitiavako azy mivady akia sy fanampiako azy eo amin'ny zava-manahirana azy ihany koa. Raha jereko ty fifanarana ireo ty dia ohatran'ny tsisy resa-bola mihitsy. Nefa fantatry indri fa hiala maina tompo mpamositra alika indri raha teraka ny zaza. Aza kory tanindria amin'izany tsony ny saiko ka. Efa vonina ary efa vita ny sy ny fifanarana. Ny sisan-drasako izao dia nidirako eny amin'ny klinika hitondrako ny zanako. Zanako? Ka zany no mitondra azy e. Ahoana ny tsy mahazanako azy? Na dia tsy mahay siansa zaro lisy dia mba mahalala fa tsy misy ifandraisany amin'ny randry mihitsy io zaza io. Haiko sy fantatra aky izany fa ny kiboko no ifonosany sy velomany. Fa na izany aza ke efa nilaza tamiko ry zareo fa vonina hiantoka sy ny zaza ato akiboko, indrindra moa amin'ny famitana ny bokiko. Ay kosa ve misy an'izany dia tsy nambarandry tany aloha e. Mivavaka ao andrika izy dia mahaiza mitondra tena tsara, dia ahoana izany bandry sy mpandrika? Mijanona tanteraka lokiny momba anay aleo mihitsy hijery sy karakara no avy. Okey kia, ndao amin'izay aloha tory fa efa mifiry alina izao, sady tsy mahazo manao reraka mihitsy indri aloha ny ampidirana io zaza io ao anatindry ao Aza mba ntahotra indri fa efa vonina amin'izany le sy ny saindry noro dia tanteraka tokoa ny zavatra rehetra. Sambako teo amin'ny fatakarany saiko vao nahita zavatra toy izay natao tamiko izay. Tsy dia sarotra ary tsy misy reko maharary toy ny hoe atao opération reny. Fa ny zavatra tsapako amin'ny mampianatra hisoratra sy hahiteny dia tsapako fa manana ny maizy azy ny siansy. Tafapetraka ato akiboko ny zaza izay tsirinain'izy mivady natambatra tamin'ny fitaovana tetỳ ivelany aloha. Ary rehefa hitan'ireo dokotera manam-pahaizana manokana fa efa niray izy ireo dia nampidirina tamin'ny alalan'ny tindrona manokana tato amiko. Amin'izao fotoana iresahako aminao izao dia tsapako toy ireny olona mitondra vohoka ireny hafahafa izany. Eny fa na ny fiainako aza. Lasa te-hanao firaisan'izany foana ary lasa mitady tambitamby amin'ny olon-tiany izany. Ny fepetra nefa dia tsy mahazo miaraka amin'olona mihitsy mandritra ny hitondrako vohoka ity zaza endiko ity. Dia tsy afaka hiteny ve izany hoe zanako izao atao kiboko izao hoe. Teraka roa volana izy dia tsy maintsy atolotra azy mivady ary manao taratasy vaovao indray izahay amin'ny fanolorako azy tsy misy fepetra. Nilaza kosa ry zareo fa ametraka vola ho ahy any amin'ny banky amin'ny anarako mba hitsonjovaky ny hoaviko aoriana ny fahaterahako. Zanako, sombinaiko. Sombinaiko uanao mamurunaku itiriti fefa tiwela te
ilay uriray iandrasako anao fantatro fa tsy safidina ny ho tonga ety antany tsy lanitra no hitvenanao na paradisako. Fano a ahoana kirina efa tokony afindratrano amin'izay ne izy mianaka e de aiza zany no eritreretinao metratsika azy tsy leo le trano fivatanantsika any am-pasina eny e efa nieritreritra an'izany ihany koa aloha e de oviana zany no tokony anaterantsika azy na anio ihany aza de aleo alainy eny akato izy so de izy fetraikeny amin'ny zanantsika eo ka miomana ary de miara-makentsika Magazy ka ina moa no tokony mbola iomanako amin'izao e efa mety zao ka ndao ary ato zany nareo mianaka no mipetraka raha ohatra ka ilainao de afaka hitadiavana mpanampy ianao satria sao de miteraka rerahana ho anao rehefa miditra eo amin'ny fahefa-bolana angamba madama vao tena mila an'izany a indraindray koa manko lasa miteraka famalinana fisiany mpanampy de mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny zaza tena marina zany e sady tsika koa ane afaka mifandimby mijerijery azy ety e aleo zay mihitsy no atao de fano zany no mitsidika anareo mianaka matetika ety fa za mantsy somary raikidraikitra amin'ny asa ary matetika mandeha manao tournée ihany koa fa rehefa eto de afaka miaraka aminareo aty sady mba namandriady koa e tsy maninona tompoko sady misy an'izay namako izay koa any mba afaka miara matory amiko aty ve izy raha ohatra ka misy ilako azy tsy maninona zany fa ampafantarina ny amelo fotsiny misaotra tompo eny e fa efa milamina angambany amin'iny fa alohan'ny andehananay de misy an'ity basy ty lisy mino fa mety ho hainao ty sady ampianariko anao ihany moa mampiasa azy rehefa misy fotoana satria indraindray mety misy zavatra tsy aposina de mba afahanao miaro teny ty de apetrako ato anatin'ity tiroary ty efa misy baly io fa tandremo ane fa medaladala ianao misaotra indrindra tompoko fa tsy kasika an'io mihitsy koa aloha raha tsy ampianarinao ahy e eny e marina zay raha aloha fa ilozanay ianao efa iny ihany koa kiny telefôna nampiasainao de afaka miantso ianao rehefa misy ilainao anay misaotra tompo fano mienanao ohatra lasa matetika loatra indray ty fitsidianao azy mianaka ty ka so de mba misy zavatra hafa zao fa ianao ve adaly inona koa no idiran'izany ka matahotra ane zahay matahotra ahoana ohatra ny isaky ny mirava miasa zao ianao de mandalo any ihany de alohany andeha hiasa koa ianao de mbola mitsidika any ihany zanatsika ane no entiny lisy riny ka na zany azy so latsa-pity aminy ianao fa lasa dala ve riny tsy lasa dala zany fa miteny fotsiny ary aza miteny tozantsony ary amin'izy mitondra ny zanatsika no antony fa tsy de misy zavatra loatra akory mazava aminao isa moa mahafantatrako ilisy ty miantso ty fa misinina azy manao lisy mbola salama tsara fa te ilaza aminao fotsiny hoe nahoana ka ianao ny tsy nandalondalo tato ato e somary be asa de tsy afaka nandalo mitsidika anareo mianaka nefa mba tsapanao ve fa banga ny fiainanay mianaka raha vao tsy mandalo ianao ka irina ane mandalo any foana ianao nandrasanay mianaka fa tsy izy ka fa inona ny dikan'izany mandalova ty rehefa mirava fa sisako sakafo aty ianao ao fa mandalo any ary ahy rehefa avy eo misaotra de tandremo tsy mandalo ho avy any aho na tsy isanao sakafo aza tsy maninona fa mandalo fotsiny eny ary raha zay ny tianao zay fa tonga dada
andao isika mianaka andeha hitsena azy. Fa ahoana anga misy tsy metimety? Ny fiarabana moa tsy vita akory dia izany sahady ny teninao. Manahoana aloha ifano e? Eny manahoana ianao? Dia ahoana milamina tsara nareo mianakato? Milamina tsara fa malahelohelo indraindray. Inona ny dikan'izany? Ka mipetraka reriko. Ao aloha sady misakafo sika no miresaka e. Lisy tsy afaka miara-misakafo aminao apapo be ny asako. Izany very fano mba fitiavanao ny zanakao? Tsy mazava amiko anie izany tianao tenenina izany. Ianao very fano dia tsy mba mahatsapa fa ny olona mitondra vohoka mila fitiavana. Fantatro izany e. Saingy izao Lisy tsy mba eritreretinao ve fa mety hanahirana mivadiko izao ataontsika sianao izao? Dia aza adinonao koa fa tafiditra ao anatin'ny fepetrany rahantsika nanao soniany ery fano ny fafako miantso anareo e. Amin'izay ilaiko anareo, indrindra moa fa ianao. Ao sady misakafo antsika no miresaka e. Sao tareto a? Misaotra betsaka ry fano a. Tsy afeniko anao fa sarotra ihany ka izao zavatra nekeko izao rehefa tena nandinika. Sanatria sao dia teny zavatra hafahafa ianao Lisy a? Zavatra inona nefa no heverinao fa ho teneniko e? Asa? Aiko anery fano fa olona manambady ianao e. Tsy zazakely akory saingy tsy afeniko aminao fa reko miretsika ato amiko isan'andro ny rahanao ato amiko. Tsapako manery ahy ity izay nametraka azy ato amiko izy ary tady fitiavana isan'andro isan'andro. Lasa lavitra loatra izany resaka fanaovatsia izany Lisy a? Maninona no miresaka zavatra sarotra toy izany amiko ianao? Ka ny zanakao ato amiko anery fano manery ahy teny an'izany e. Tsy hitako anie izay ifandraisan'izany e. Satria samy mahafantatra tsika fa tsy misy ifandraisany aminao mihitsy ny fitsiny zazo io. Dia tena kibo mitondra fotsiny tokoa izany ny fiheveranao aho? Tsy izany jose. Efa nifanaraka tsika fa tsy asiana zavatra hafa. Mitondra ny zanakay ianao dia izay. Eny ary tsy maninona. Nefa tadio fa raha malahelo aho dia alahelo koa ny zaza ato akiboko. Feno fifaliana ny fiainako dia ho velombolo ary hitombo ara-dalàna koa ny zaza entiko. Lasa manao santazy ampy ve ianao izany sa? Tsy misy hidiran'izany santazy izany ry fano a. Fitiavana ny azontsika zaza salama sy matanjaka tsara izany. Sarotra sady tsy azo tanterahana izany e. Tena marina anie izany Lisy e. Izay fa aleo amin'izay aloha andeha. Mitsika anareo mianaka eny rehefa malalaka. Eny ary e. Nandalo teny amin'izy mianaka nga ianao? Sady ny sakafo teny fa aleo sy ariva izay anjarako e. Inona koa ny dikan'izany? Fa misy dikany daholo ve izay rehetra ataoko Rina? Reny mitsidikeny lazainao sao miaraka amin'ny Lisy. Tsy mandalo endray lazainao fa sao dia ataon'ny Lisinao ny zaza. Izao indray mba ny teny fa ny sakafo teny amin'zareo zavatra hafa ihany koa ny eritreretanao azy. Inona ihany izany no ataoko e? Sao mivadika amin'ny fanarana nareo roa sao heverinao fa tsy mahatsikaritra fihetsika aminareo roa ary rehefa mihaona isika? Aza mitsalotsalo Rina, mandreraka. Izay azahoana zazakely blankina salama tsara izao ny tanjona. Heverinao moa fa moramora aminy kosa no mitondra an'io zaza ao kibony io. Anefa rehefa teraka dia tsy ho zanany akory. Ka nanina izy no nanaiky talohan'ny fanarana? Efa nambarazana izany e? Izao Rina. Isika no nitady zaza, donc anjaranao no manao izay fomba rehetra hanambatambazana azy mba ahafahany miteraka ara-dalàna. Fa tsy atao takaliny kosa ianao a? Fa lasa dala ve? Asa? Atao takaliny ahoana? Mandiany ianao raha mangary fa zaho andeha hiasa. Tsy hoany ahy e. Ha? Mandroso. Mahanahoana nareo mianaka? Ha? Fa maninona ianao no manjombona toy izao sa misy tsy metimety? Mandroso ianao dokotera. Tsy dia maninona fa ohatran'ny reradreraka fotsiny. Ka efa niteny tamin'izy mivady izany? Tena lasa sarotra be ny fifandraisako amin'ny zareo. Fa nahoana? Nefa izay sy monsieur Fano izao vao avy niresaka tamin'ny telefonina mihitsy vao eo. Ary nilaza izy fa vao avy nandalo sy ny sakafo taty aminao. Izany eo ihany dokotera fa tena... Inona no tianao ambary? Lazao, misy olana anga amin'ny Rina vadiny? Izany indrindra, tia tena loatra ilay ramatoa iny.
Rehefa mandalo aty izy dia ny zanany foana no asiany resaka fa zaho le mitondra azy ohatran'ny tsy mba heveriny akory. Mandalo ihany izany aza dia atao mahataitra. Ny antony nahatongavako dia hijery sy hisafo anao aloha. Efa vonona ka. Ao ary matoretsy ambony fandriana hijerevantsika azy. Ny tensionnao aloha somary midina kely a. Zany ve dokotera? Sady lasa misy palpitation? Fa ahoana? Na zany aza ny zaza kosa miaina tsara. Mila manamboatra saina tsara moa fa inona ary zany. Ao ary, miarena tao amin'izay. Misaotra dokotera. Fa zao dokotera. Marina fa antsitrapony nanaovako an'izao ary fitiavana manarak'ilay fanarahana. Saingy tokony mba ho tsapandry zareo ihany ny asarotry izao zavatra nekeko izao. Marina izany. Ao fa hiresaka amindry zareo a. Ankoatr'izay anefa mba nisy zavatra ahafahany fanarahanareo ve? Ie, nisy ka. Nanokatra kaonty amin'ny anarako ary androtsahindry zareo vola 4 tapitrisa ariary aho. Zany. Dia ry zareo koa no niantoka ny vola laniko rehetra amin'ny fanaovako ny boky. Ay kosa moko. Mino aho fa rehefa teraka soamatsara io zazy io dia mety mbola ny mivalisoanao ry zareo. Ianao no tena isaorako dokotera. Tsisy isaorana izany. Mba hanampiana herin'ny zaza dia ho ataoko aminao indray aloha ity tsendrony ity. Dia kalma tsara fa efa kely any sisy. Miditra amin'ny fafitony volana ianao izao dia eo ny tena hitandremana tsara. Misaotra dokotera, ao fa hitandrina tsara. Zay. Dia mirary soanao ary. Raha sindra misy ny zavatra tsy azo dia antsoy foana fa disponible ho anao. Dia mbola mamerina fisaorana anao dokotera. Eny ary, mandra-peona ianao ry lisy. Andao ary ateriko etsy an-tokotany ianao. Andao ary. Fa izakiny lasa teo iny a. Ary mba tsy hitako indray izay nahatonga avandry teo a. Nijanona tao ambadika tao aloha fa tsy tiako anelonelona ny resakareko. Iny aky ilay dokotera lalaina mikarakara sy ny zaza ato Kibo. Ay kosa tena nanao inona taty? Sady ny safoa izy no nijery ny fahasalaman'ny zanako. Zao aloha ry lisy a. Mihaino andria. Aza zarina amin'izany hoe zanako izany ny saindry. Zanaky Monsieur Fancy Madame Rina anie io fa ndry mpitondra fotsiny e. Na izany aza kiry noro, zany reny mitondra 7 volana azy, ny akindrindriny rery, Kibo ny finosana. Noho izany dia afaka miteny aho hoe zanako amin'izay zaza ato Kibo. Mitady hivady izany resaka izany. Zanako ny ato ry noro a. Maninona mora nataony tany anaty boaty na tsy haiko tany ny zanany fa tsy nataony tato anaty Kibo. Fa maninona ny lasa kizitina be toy izao ndry e? Misy zavatra tsy tiako ataon'izy mivady ry noro. Nivadika tamin'ny fanarana angary zareo? Tsy hoe zany fa lasa sary-piaro amiko ny vadiny, Madame Rina. Ka sy fa kely manja be toy izao kosa ve tsy asary-piaro azy a? Fa lasa fitiavana amin'ny Monsieur Fanao nga hono ny namako. Noro a. Tamin'ireny drimakany amiko reny a. Fony ambola teny Ankatso dia fantatry ndry fa tiako ny mamaky boky, mihaino tantara. Ary anisan'ny tena tiako anefa ny tantara soratany io Feon'i io. Arakaraka ny fenoko ny asa sorany sy ny fahaizany milalao dia tsy haiko fa lasa tsapako ny tsiry fitiavana azy izany a. Voany 5 sy 1 indry izany ko. Tsy raharahako akina 5 sy 10 koa aza. Ahoana moa no ahafahako mandrara ny foko tsy ity izay tiany sy antefan'ny fitiavany. Nefa dia mivadika tamin'izay mifanarahana indry raha mieritreritra an'izany a. Zao ry noro a. Mba hampio akia. Zany tena lanany namana tena namana. Ny fanampiako andry nefa dia hamono sy hikosoka an'izany tao anaty saindry. Tsy metika izany a. Okey ary. Iezaka nefa raha tsy tratrako ny Feon'i saiko sy ny bitiky ny foko ity azy dia ahoana? Aza mieritreritra an'izany ho a. Lasa vita zavatra asy ndry a. Fa manahoana aloha zanak'indry e. Ahoana tsara hoe ry noro? Zanak'iza hoe izy teo? Teny diso iny fa zaza ho Kibo indry ny tiako tenenina e. Hitandry, hoy io Feon'i rehefa manoratra hoe izay teny voatonona voalohany ihany ny tena izy satria izay ny voadiniky ny saina ary sitraky ny foko na voky ny vava.
Efa ho lasa dalan'ity fanty mihitsy ndria. Efa manatompo ange indry lisy. Tsy haiko akifa taona tsapa honandray andraikitra sarotra ihany akiana naiky an'ity fanarahan'ity ka. Ohatry nanao zavatra tsy dia ampiheverana loatra. Dia manenina zany ndry? Tsy manenina kia fa aleo ijanonany aloha zany fa aleo vadika ny resaka ronoro mba manahoana amin'ny fiainandry ihany. Raha tsy misy fiovana aloha dia mety ahita asa ihany ka. Tsara kia zany, dia aizy zany ndry no mahita an'izany asa zany ary asa inona? Ao amin'ny ministeran'ny fisaranao kia satria za koa ne ao manao stage. Tsara be zany, dia mirary soa ndrika ronoro za aloha mbola miangazhe tena amin'ity zazy ity hatreto. Aza miteny an'izany fa inona ary zany Dia tapaka eo indray zany aloha ilay sakianao porte politika. Mbola ny Kibon'ny omby aky zany Zaho ary na lalalam-pifidianana azany mbola tsy hay hoe viana no andalo eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ary ahoana koa ty vaovao niseho ty? Inona aky zany? Ty hoe Prime Ministre lasa nitsabo tena any ivelany ty Raha tsy diso dia tamin'ny Alatsinainy 5 Febroary teo izy no lasa. Marina zany, ny henoko aloha dia le valan-dresaka nataonao amin'ny mpanao gazety hoe voka kely anao fanaraha-mason'ny fahasalamany any amin'ny nosy la Réunion izy. Fa herinandro be zao nefa ny resaka nandeha tato ato anie tsy azo tsinitsiniavina ihany koa. Ny amin'ny mety ho fanoloana azy ve? Ie, samba fanoloana azy akola kary io. Izay fanarahany any akia, tsy mampiditra vola ariary aty am-paosiko mihitsy zany. Aleo ifanoto ao rehefa tsy mahay mifandamina. Be vava? Ka afaka ny anao inona nefa ndry Na zany aza mba mila manaraka ny raharaham-pirenena ihany fa aza dia difotra loatra amin'ity fitiavana ny fantsy tanteraka mihitsy ty. Andreraka koa izany tenindry izany Hitako. Manao lisy? Salama tsara fa malahelo anao. Aza miteny an'izany ho ianao lisy Ka miandry anao aty amin'ny zaridainan'ny mamasina izay mianaka rehefa miravy ianao. Fa manao inona ianao? Ka zany miandry anao. Ka tsy afaka mandeha any fa mbola be asa Raha tsy mandeha aty nefa ianao dia aza manantenana hitanay mianaka tsony. Allô lisy Tena nitapahany marina ny telefona. Inona koa ny dikan'izao Tena manomboka manao santazy mihitsy ny sipina. Aleo zao ihany dia ho tadiaviko any so sanatria ho taterahany ihany tokoa izany teniny izany. Malaky midira ato anaty fiara fa inona ty zavatra ataonao ty? Tsy asiana hoe nahoana na notaniana hoe inona fa miaraka aloha sika izao dia ampy izay. Ka inona ary tadiavinao amiko ary ho aitsika? Andao tsika andeha ho an'ny mare masay. Fa anao inona any anefa? Misy resaka ataoko aminao mahakasika ny zanakao. Tena hafahafa izany lisy. Tena marina. Reny zanakao any ary fano Rina ny reny zanako fa tsy ianao zany. Dia sainao zany no miteny an'izany. Ka maninona ny tsisany na saina nitondra azy? Kibon'izy aminay roa ary no mitondra ny zaza mandritry ny 9 volana Maninona ny tsy miteny ianao? Tena tsy naposiko izao ataonao izao lisy. Ka na za koa aza tsy nanampohan'izao ry fano Tena zavatra hafa mihitsy ny tianao atao amiko. Aleo dia tsoriko aminao fa tsy voizao akory ny nahafantarako anao ry mpanoratra malaza. Efatra amin'ny ela ary tsy haiko na zany anatra manokana ny teny sy ny soratra no antony fa tiako ary ankafiziko daholo izay asa soratra avoakanao rehetra ka alefan'ireo onjam-peo. Dia midika inona nefa izany? Asa ihany koa raha tsapanao fa anisany mitazona laharana voalohany eny amin'ireo onjam-peo maro eto Madagasikara ny asa soratrao. Tsy vitsy ny toa ary maro ny te hafantatra sy te hahita izany mpanoratra malaza izany. Mandona fo sy mampamelivelo ny ady fanahy matetika ny afatra alefanao amin'ireny asa soratra ao ireny. Miatra amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny tsirairay mihitsy. Fa inona kay raha tsy mahadiso na tonga ny fanomay manoratra toy ireny? Tsy haiko
tsy dia nieritreritra loatra n'izany ihany koa fa toy ny olona rehetra toy ny mpanoratra rehetra ihany koa manoratra mba ho henon'ny olona ny ankoatran'izay dia tsy haiko. Eny e, marina izany. Saingy everiko fa tsy adala raha latsa-pity aminao ankehitriny. Aza iverinao ry fano fa kisendrasendra nandefasako iny taratasy fangatanao reny mitondra Kibo ny zanakareo iny. Noho ianao no tena antony. Araka ny nambarako anao teo dia efa ela no ny tia manginanao saingy sarotra izany vehivavy hitory fity izany eto amintsika. Soa aza fa nisy an'ity zaza atao Kibo ity. Tena sarotra ity. Inona reo no ataoko afahako miala amin'izao e? Fano a, tandremo fa misy fiarana eny alohantsika iny e. Fano a, fa maninona ianao e? Tadiavinao vonoina ve isika sy ny zanantsika e? Lisia, izay tena ilainao ary sany dia lohantsika averina. Efa mandroso miariva ny andro sady mitaitaina izay ihany ny vadika. Anjara ndraikitra ao an'ity zanakao entiko teny izao ataontsika izao ry fano fa sao adinonao e. Haiko izany e, saingy mitady hivadika amin'ny teny fanaovana ianao. Izao ry fano a. Mihaino anao a. Mila anao miara-matory amiko mba hanome herin'ny zaza atao Kibo. Mila fitiavana avy aminao izy. Ka tsy voatany aminao ve dokotera omaly nanao tsindrona taminao ka inondray? Ka izany izy hoe tsindronako. Tsy ampy izany ry fano a. Ny zaza no mahazo hery fa zaho reny mitondra azy kosa miareraka. Mba mila fitiavana avy aminao koa ny ary fano e. Sana tsy avy fa tsisy an'izany mihitsy Lisy a. Okey ary. Ajanona eto ary ny fiara e. Dia mandeha any ianao mandeha. Tadio anefa fa ato amiko ny zanakareo. Ataoko tsy hitanareo tsony ty zaza ty raha tsy manaiky izay voalazako teo ianao. Mampitandrina anao anefa ary fano fa raha miteny an'izao amin'ny vadinao na amin'iny dokotera iny na tsy haiko na polisy akoatr'izay koa ianao dia afoizy ty zaza atao Kiboko ty. Mazava. Ajanona ny fiara fa hiala eto ary fano a. Tsy mety izany Lisy a. Ahoana no metrahako anareo mianaka aty amin'ity andro efa amin'ny 7 arivo? Sokafako ty varavarana ty dia hitsambikina eto ary efa tsy iovelanao a. Aza manao an'izany ary fa manaiky ianao. Ao fa manaiky ary ahy. Ka izao arivo izao dia tsy mahazo mody izany ianao. Mandeha mody sika dia matory any amiko. Lisy a, tsy mety izany. Dia ahoana ho irina raha mahita azy tsy tafody any an-trano? Tsy raharahako izany e. Izy ano ambony ny zanakao ato amiko sa irina. Fa maninona nefa natao toy izao ary Lisy a? Raha tena tia ianao dia aza terena toy izao a. Tsy manery anao mihitsy ary fano a. Ary averiko ihany izany. Ny zaza rahantsika telo ato amiko no manery ahy. Ahoana? Andeha hody sika dia any amiko no matory sa ahoana? Sarotra be ho azy izany. Tena tsy mety izany e. Bon, rehefa izay ary dia lasa izay mianaka. Lisy a. Lisy, miverena anao. Miverena e. Ny zanako. Andeha hoenjehako an'iny. Sao manao zavatra fana. Fanakaiza ary izy teo. Tena nitanga anaty tanàna any izy marina rehefa niandro teo fa mivalo alina. Inona reno ataoko hoe? Hiantso polisy ve asa hiantso andrina? Tena vaky ny lohako. Inona no ataoko raha sanatrika misy zavatra ataony any? Allô? Fa mbola aiza foana ianao? Nefa efa mivalo alina ny andro. Ho aby ahy. Aza mba zany fitapitahana ary fano a. Izay fa iny aho e. Dia inona indray izany ny fanazavana omenao azy izao fatarana be izao? Mihaino ny fanazavana avy aminao ary fano a? Ny zanantsika no anton'izao e. Ny zanantsika? Satria mila hery avy aminao ny mpitondra azy io. Aza miteniteny fahatany rina. Isan'andro izany aho dia mahita ho lazaina foana. Izao ry fano a? Raha izy no tianao sy manomboka metrahanao fitiavanao dia tsory amiko fa aza atao toy izao mihitsy a. Fa na inona daholo anefa ny dikan'izany. Mba fantatrao moa fa tsy hita izay misy azy mianaka amin'izao fotoana izao. Izy mianaka izy izany? Fa Lisy ny zanantsika fa izy indray e. Inona moa izany nafantaranao fa tsy hita izy? Ny dikan'izany tany aminy izany ianao. Sarotra ny manazava azy aminao e. Izao ry fano a? Tsy nifanaraka mihitsy sika fa rehefa mitondra zanantsika Lisy a dia hiaraka aminy ianao. Fa izy anefa milaza aminao fa miaraka izay tsy Lisy. Ka lazao ary ny dikan'izany hoe izy mianaka tsy hita izany e. Mba hajereo ry fano a? Efa ho teraka ane izy e. Ratsy ny didohanao a. Tsy miatrika zavatra sarotra ohatran'izao a. Didohako ao anao koa? Ka ianao ihany no teanao an'izao e. Ka tsy rarako izay filazanao azy.
fa tsy niterena kory ianao nitonatona tany amin'ny dokotera nyresaka taminy. Zao fotsiny aiza ny zanako, fa raha tsy zany dia tsoko polisy eto anao Fantatra nefa mety tsy kombakombanareo iskala lisiny zao Inona elo fa ho tantaraiko aminao ary. Inona no tantarainao amiko? Mitony elo dia ho lazaiko aminao Ny anao re fa izy zany mipopoka amin'ny andro alina zany. Lisy, fa ino ty mahazo andry? Ampandrosoa aloha fa tena reraka be ronoro Ao ary midiry eto tsy tantanako sao menjery ndry jereo nge ty ndry reraka sady sepitra ery. Omeo rano kely aloha raha misy ao ndry Ndraso ary fa angalako vetivety ndry. Ty ary dia sotro miadana. Misaotra kia. Ao mihitsy aloha matoritory kely etsam-pandriana etsy fa tena reraka be ndry izany Ao aky mba raiso ny tanako fa tena mitady tsy ho tafatsangana mihitsy ary zany. Tena mitady ho fanina ary noro Lisy fa maninona ndry? Lisy. Ary aloha mihitsy aloha safosafoko ny tanana. Zay io fa mihetsika amin'ny masony. Noro atsoy aky dokotera. Dokotera iza aky? Le dokotera mpikarakara. Lalaina no anarany dia mba atsoy aky izy Fa tsy maninona vendry aloha Tsy haiko fa ohatra mitady ho reraka izany ka sao dia misy fiatraikany amin'ny zaza entiko. Ty fa hitako. Andraso ary atsoiko dia ahoana moa ninoko an'izandry fano Izay ny marina rina. Angamba hatramin'izay nibaditsika mbola tsy nandaika taminao Fano dia inona no ataontsika ary? Zao andao aloha tsy hijerena tranony sao efa tonga ao izy. Ndao malaky ary. Tena mikiatona ny varavarana. Ka popoy aloha fa andro efa misivy alina izao ry fano Lisy Lisy. Tena tsisy olona ato. Na ny jiro aza tsy mirehatra akory. Tena very ny hevitro rina. Tena mba tsy napozika toetra toy izao iny zazavavindry fano dia inona no ataontsika? Ka ireny efa nambarako anao reny raha ohatra ka miantso polisy tsika. Tena losa ty marina. Dia janona amin'izao fotsiny sika. Andao aloha ho dia any an-trano mandrika izay tokony ataontsika. Tena loza re fano dia ahoana ny zanako? Andao aloha andeha hody. Anita izay atao. Ka ny zanako Andao aloha ao midira atao anaty tomobila dia andao tsy handeha. Tena tsoroko aminao kosa aloha mademoiselle Lisy fa tsy izao no ny fanarahantsika Tena ifonako dokotera tsy amerina tsony mba hanoheveriko fa zazavavy tsotra sy mendrika ianao nefa raha izao zavatra ataonao izao dia tena tsy mety. Mba fantatrao moa ny zavatra mety miandry ianao amin'izao zavatra ataonao izao. Fantatro tsara dokotera. Nefa dia nataonao. Manome toky anao fa tsy amerina ny tahaka ireny tsony. Na ny fitaintainan'izy mivady ihany izay tsy mba heverinao akory. Eo amin'ny zareo ara-pitsoka. Tena manahirana. Manahoana nefa izy dokotera? Efa tsy manantsony izy efa nahazo an'iny tsindrony iny izy tsininy. Matahotra mantsy azo miverina amindray nahazo azy teo iniko. Ka tokony misakafo aloha dia avy eo matory. Sady efa nisy lasopy nikarakaraiko azy ao ka. Vao may tsara izany. Izay ary fa andeha aloha.
raha sanatria misy fivoahan-javatra dia antsoa ihany aho. Eny tompoko. Misaotra indrindra dokotera, mba hengaviako anao anefa dia aoka mba tsy hiantso azy ireo ianao na ilaza ihany koa fa tia amin'ity namako tia. Sao izy indray mantsy no ifiterandry zareo eo. Zazakely akory lisy fa aza matahotra ianao. Zay ary fa tsara mandry nareo roa. Eny ary dokotera. Misaotra indrindra dokotera. Somary maizimaizina ihany aty aminay a. Tsy maninona ka. Zay ary fa velomy ianao. Velomy dokotera. Raha tsy gaika ako hifona amin'ny zareo. Tsy mijanona amin'izao raha tsy tratrako ny tanjoko. Tsy mety kosaka izany ry lisy a. Aza manimba tena amin'izany. Dia izao vatako tsara voatra izao izany dia ho sombaiko fotsiny amin'izao indri. Ka naninona nefa ny nekena rehefa hita fa tsy nety na nanimba ny constitution indri e. Tsy nisy nanerendrianao an'io ny ery lisy e. Mba jereo ihany aky ny hafarana fa aza manao zavatra tsy mety a. Dia inona nefa ny tindriam-bara amin'izany? Miverena miresaka amin'izy mivady dia mifona aminy. Ateraka somatsara ihany koa ny zaza dia omena azoko. Vera. Tena fiaran'ny dokotera lalainy io tokotany io. Zany ve? Mety misy vaovao ngamba any? Mandeha naingana aloha patso izy. Mandrosakia, mba marainy izany a? Nareo nekino tsy te hiantso amin'izany zavatra mahazo ny vadindreo omaly izany e? Fa inona no nafantaranao an'izany dokotera, manosoa aloha e? Ie, misaotra. Mipetrapetra. Ny antso any namany lisy fa any aminy izy. Namany lisy ahoana? Ankizy vavy niara-nianatra taminy. Dia any izany kiala tsy manjary iny? Aza miteny an'izany aloha Rina. Ka tsy tiako ny ataony ka. Ahoana moa no anaovana santazy ohatr'izany fotsiny ny vadiko? Zaho aloha aza adiny fa mitondra ny zanakareo izy. Ary tsy ho ela dia tokony hiteraka ka hanolotra anareo io zazy io. Raha toy izao ihany ny zavatra iseho dia milaza aminareo mivady aho fa mety hanahirana. Ka tantara aminay ray aloha izay fomba nahitanao azy. Tsisy atahorana be ny aminy. Ina moa ny rarahinao izay aminy any e? Fa ny zanakao fotsiny tokony anontaniana azy. Ka iza nefa no nitondra io zanakao io e? Tsy izy. Ny fahasarotam-piaro tokony hajanona mihitsy aloha fa tsy mety. Hatreto aloha dia tsoroko aminao ry fano a. Fa tena tsy mino izay voalazanao mihitsy a. Rina, mipetraha mihitsy aloha fa tsy heno sy tsara ny adinareo mivady ny atongavako aty fa hiresaka izay zavatra natrehako aliny. Ka mandreraka e. Eto ny resaka dokotera fa menanao a. Dia izay ny zava-nisy tany. Arak'izany dia milaza ny fona aminareo mivady izy. Izay nahatonga azy teny an'izany taminao dokotera fa raha izay nataony tamiko maly izay aloha tena tsy mino azy fona mihitsy aho a. Hitanao izany? Manina mbola pozitifenao foana zavatra rehetrarehetra taony? Ndry kosa moa aloha aza dia fatra-panome tsy ny vadindry ohatriny io e. Mety ho marina izany. Misaorana io vadindry io azy ndry milaza ny marina amindry. Tsy mino an'izany akia. Ka inona izany no tokony ataontsika mba hinonao e? Zaho a? Mody mandeha aminy ianao rehefa avy eo dia izaho manaraka afara. Hoeniko hoe daholo ny resaka ifanaovanareo. Raha izay no hinonao dia tsy maninona fandeha ataoko ary. Dia ho tonga amin'izany ve izao zavatra izao Rina? Ka tsy mety amiko kosa e. Aleo ataontsika ary. Miomana reno fa avy dia andeha meloha jery azy na ao izy na tsy ao. Efa nilaza izy fa hamonjy fodiana vao maraina ka. Tsy lasa izany a. Andraso hiaraka dia rehefa ivelan'ny trano a dia izaho mivoaka fa ianao mandeha miditra any. Ilozako ary aloha nareo e. Tandremo anefa fa olona efa hiteraka iny a. Aza matahotra indri fa tsy hanao zavatra fafa mihitsy za. Eny ary. Misaotra anao dokotera. Iyo. Mandroso e. Ainy malalako. Aza metaladala ry izy.
aleo eto amin'ny resaka fanaovandry zareo. Ka inona ary ny atongavanao maraina aty amiko sa hijery hoe aiza izay mianaka? Ka zoko izany satria zanako no entinao. Zanako zanako. Inona fotsiny izany mitondra azy? Efa mba nisy fanarana kosa nery lisy taloha nanekena ho an'izao e. Taloha izany ry fano. Tsotra ihany ny teniko aminao. Raha tianao omeko anareo mivady ty zazy ty dia tsotra. Tanteraho izay efa nambarako taminao. Nefa dia tsoriko aminao fa tsy anaiky an'izany saiko sy neritreritro manontolo. Dia efa hitanao ny varavarana nidiranao teo. Aleo mivoaka. Hitanao ty fanafody ty. Rehefa tsy ho tanteraka ihany izay nokasaiko dia aleoko vonoiko miaraka amiko ny zaza atao kiboko. Za ve no nitondra 7 volana sy niaritra ny mafy, nisotro ny rano tsy tiana sy niakindrindriny rery. Nefa rehefa teraka ny zaza dia omeko anareo fotsiny. Non, jamais zany. Iangaviako re ianao Lisy. Omeko 7 vola ilainao ianao fa aza manao an'izany. Mandehana mivoaka ry fano Tsy mila izay volanao fa ianao no ilaiko. Afy dia arapako ty fanafody ty dia vita eo ny tantaranay Oka re. Oka fa eritreritra ajanony ny fanafody iny. Tsy mila fotoana ela be ary fano Eny. Anio ihany dia tanterahantsika izany. Raha tsy izay dia atao veloma ny zanakareo. Zay vao mazava amiko. Tena marina ny voalazan'ny fano. Tsy maintsy hanampy azy amin'izay fomba ahafahana miala amin'izao fitaka sy fanerena izao andeha hiala teto ary andeha hiverina any an-trano. Aleoko tonga dia miantso polisy avy hatrany hisambotra an'io ary tsy avelako hipetratra ery-tsony manomboka izao saika embenina mihitsy so vonoina eo tokoa ny zanako. Dia ahoana nefa raha mijery ka tsy ahita eto fa tsy maintsy antso izy raha tsy hitany eto aleo mihitsy andefa tena tsy tia heno an'izany tondresaka ataony mihitsy ka. Dia ahoana miandry ny valiteninao any ary fano Sarotra izany Tsy izany no ny fandrahantsika na inona ataonao na inona. Ay izany ny vavanao. Dia miomana ary fa matiko eto ianao androany. Hitanao ty basina velanao erovako teny ty. Lisy fa lasa dala ve ianao fa janony iny apetrao iny. Samy adaly sika na ianareo mivady nametraka ny zaza tato amiko na zananaiky nitondra azy. Tsy ho lava resaka aminao fa iny. Tena monaty marina. Aleo misy aloha miary tena fa tsy ho faty eto Rehefa tsy voako tamin'iny baly iny ianao dia iny ary tatazo. Zavonoana ry ary Lisy tena voakapaka izany niatiko izany marina. Zay andraso eo tsapaiko sao dia maty tokoa. Mbola mafana ny tenany ka. Ary izao ihany dia ho any an-tranony zareo tsy maintsy matiko amin'ity basity ny kalarina iny. Rehefa maty iny dia miaraka ho azy ihany koa izay izy fano sady efa atao amiko raha teo ny zanakay. Tena mbola tsy ato izy izany. Tena mihidy ny trano marina. Aleo andrasako eto amin'ity voninkazo ity fa tsy maintsy miditra eo iny. Iny fa tonga. Mbola tsy tonga eto foana fa nefa za rehefa nampilaza tany amin'ny polisy. Fa nahoana ary? Aleo hoe antsoko amin'ny telefona aloha. Amin'izao indrindra no mety hafatesako an'io. Isa 2 3 Fa izy izany tena misy mitifitra marina. Ho aiza eo anefa ianao madama? Marina tsy kalakely mitondra ny zanakay ty mitondra basy manenjika ty. Aza mieritreritra ny voaka velona eo ianao maty ny anaranao androany. Zary fano safady ny kala ratsy io tany ve? Tsy aleo aloha andosaka. Dia ahoana ny fomba ahafahako miantso polisy? Ety tena mbola mampisitra be aloha izany lohako izany. Fa nakaiza ary Lisy teo. Andriamanitra mety ho lasa namona andrina any an-trano izy. Lozako. Tena lozako marina. Leo misy any dia voatato dia ndeha aingana namonjy azy ihany.
Iny fa niditra ao an-tranony. Ary dia ao koa no hamaranako ny tantarany iny. Rehefa matiko ianao ry Madame Rina dia amin'izay fano. Anay raha teo koa ny zaza ato Kiboko. Kay, tena maharary izany Kiboko izany a. Ay, marina tsy ho teraka angamba izany. Fonjeo e! Fonjeo e! Tena ho teraka marina. Tena ho teraka izany. Ary manino izy izany? Io fa nilava ny bozaka. Marina tsy ho teraka io. Dia ina reno ataoko e? Ny zanako. Fa ino io ataony? Sao dia mba ho teraka azy. Ary aizy Rina. Io izy. Aleo vonjeko eny aloha e. Rina. Fano. Nanao ianao? Fataiza ianao? Saika matiny io teto raha tsy nahy niala. Rehefa avy eo tantarika anao ny zavatra anseho hoe miatso polisy aloha dia andao vonjeny izy e. Sao misy fetrikany amin'ny zanatsika. Efa niantso azy Fano a, fa andao aloha vonjentsika izy. Tena ho teraka io. Tandremo anefa fa mbola iny amin'ny tanany iny le basy a. Ianao avy ao aoriana, izaho mandroso avy eto anoloana. Ndao ary. Tena ho teraka izany. Io fa navelany amin'ny tany ny basy. Ho aizeto nefa ty. Aleo avy dia kendaiko avy ato aoriana. Jeo. Aza miantsoantseo fa tsisy afaka ny hamonjy an'ity eo. Aza kendainy izy Rina sao maty eo a. Tsy mararana izany ary ty a. Nga moramora nanenjeny ty tamin'ny basy teo. Faty eo ane izy nefa ny zatra mbola tsy tafavoaka ny kibony. Inona ary ty? Marina tokoa ka izany. Ianao ohatra ny adala. Mifoana re tompoko. Ho teraka. Tena ho teraka. Or ty manena. Alefa wa. Sa mbola mila kendako. Aza matatra ianao fa tsy hamonanao zay Lisy a. Andao aloha bataina any an-trano izy Rina fa sao tena aloha bataina any an-trano. Tena tsy tanako tsony fa efa izany eniko miala an'izany ny zazaka. Tena aza bataina tsony fa alefa ry tia. Mba asio lamba eto ambaniko eto e. Alefa wa. Andraso ary angala lamba be. Gaingane. Zay, jero tsara eo izy Rina fa angala lamba. Madama, avy eto aloha eto ianao. Ao raisy fa zaho efa mitsirika izao ngamba lohan'le zaza madama. Efa io marina, tena marina izany. Alefa ary. Kely sisa. Iny fa alefa. Kely sisa. Zay. Teraka be. Ie, sady laha kely ny Fano. Ka hoany aloha filosa amin'ity lamba ty. Tena miretika. Sady efa niantso any dokotera ihany koa teo. Efa ao avy eo izy zay. Ary nanao ny Lisy. Io mivalapatra eo ioko. Asa namatina very. Tsy mety kosa izany Rina. Ina no mahatonga anao teny an'izany e. Tsarako izany. Aiza ny zanako fa veloma eo ny mère porteuse-nao. Na inona kosa nataony a. Dia tsy nahazo an'ity zaritsika raha tsy izy. Mazava aminao izany. Karaha izany izy dia veloma eo ary izy. Rehefa salama tsara izy miresaka sika. Tena torana ny harerahany ity marina. Dia ina re no ataoko hamelomana azy. Ino fa tonga ny polisy. Aiza ny olo izany aiza? Ty izy tompoko. Ary toa feno raha be izany Mese Fano. Fa nivononao nga izy io? Teraka teo izy io tompoko. Fa izy ve ilay hoe nanao mère porteuse? Eny tompoko. Sopa tonga niarika io dokotera sy ny namany. Monsieur Fano, fa ahoana izao? Aleo aloha velomina izy dokotera dia rehefa avy eo tsika miresaka. Aorinoro ampio aloha hibata azy any an-trano a. Fa dia nitantarahany tokoa ve ny zavatra nokasainy? Aza variana aloha ndry fa ao bataina aingany izy so mitomby eo indray io fahaverezana raha be amin'io. Ao ary dokotera. Tena malahelo an'ny Lisindray azy zany a. Ao hibatako azy dokotera. Ao ary fa moramora ihany anefa. Eny tompoko. Ao madama fa bataiko moramora ianao a. Fano ve io mibata io? Ie, izaho ty. Aza mbola miresaka betsaka aloha fa mbola reraka ianao. Dia aiza ny zanatsika? Efa any an-trano karakaraina izy ka. Misaotra ry Fano a.
tena raiki-pity amin'ity fanoty mihitsy lisy a. Everony fahefano mibata azy io. Manahirana ihany izy ity ry fano a. Tena tsy nampoiziko hivadika zavatra hafa toy izao afaka 7 volana aty aoriana. Amin'ny lafiny ray aloha tsy manome tsinazy dokotera. Satria lasa ataony olona miteraka ana izy amin'izao nefa tsy misy zatra akory eo aminy. Eny fa araky ny fifanarahana nataontsika dia mbola tsy maintsy atoanareo izy enim-bola na aorian'izao fahaterahana izao. Ao ane tsy dia manina loatra dokotera fa irina mihitsy no manahirana Iresaka aminy afa tsy maintsy tanterahana hatramin'ny farany ny fifanarahana iny. Eny ary dokotera fa dia mbola mamerina fisaorako anao tamin'izay vitanao ho anay vady. Tena tsapako fampiramana tokoa nareo sirina vadika. Tsy sisaorana izany fa dia mirary soanareo roa. Saotra tompoko. Natolotry ny radio Feon'i Mania anao teo, tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe Kibo nifonosana na meilleure porteuse, sanganasany Simone Menjanahary, nandray feo Fister Andremiaja, tompon'andraikitra sy mpanatontosa Simone Menjanahary. Tantara novelomin'ny ekipa rehetra teto amin'ny radio Feon'i Mania Ambositra.